Tao anatin'ny fotoana maromaro izay no tsy nandrenesam-peo mihitsy i Andry Biahary izay malagasy avy any Atsimo Nosy avy any Toliara maramarana kokoa fa mila ravinahitra any ivelany any izay isan'ny olo-pirenena mafanafo ary isan'ny mpanohitra ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao dia naneho ny heviny izy no sady tesitra manoloana an'ilay raharaha-bazy Toliara sy ny fisamborana any Colonel Fanapery. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay rehefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono ny namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tendako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny hatezerany Andry Biahary manoloana ny bazy Toliara no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha ho resahantsika ireto fa niho-ankevitra ny olo-pirenena manoloana an'izay bazy Toliara zay hatrany. Nalaza be mantsy fa voasambotra i Colonel Fanapery ary mbola tsy fantatra mazava amin'izao fotoana izao hoe aiza no tena misy azy ka maro ireo izay sambotohina sy tezitra manoloana an'izay fisamborana any Colonel Fanapery izay indrindra fa ireo zanaky ny Toliara. Isan'ny naneho ny heviny mahakasika an'izany i Serge Vital izay nilaza mazava tsara izy fa tsy handay filaminana ho an'ny Toliara ny fisamborana any Colonel Fanapery ka aboahanareo io ray aman-dreny io araky ny nambarany hatrany raha naneho ny heviny izy manoloana an'izay fisamborana any Colonel Fanapery izay hatrany. Naneho ny heviny tao anatin'izany ihany koa ny solombavambahoaka izay voafidy tany Mahajanga voalohany tany tsy iza moa izay fa Afakandro Christian ka nilaza izy nanao hoe tsy misy resaka ho an'ny firenena intsony eto fa dia sera ho izy hatrany izay ahitana vola ihany tena tsy mety vazaha no mitondra antsika eto isika nefa ity hahatsiaro 20 Martsa potehana ny fanabeazana dia manaiky mora isika. Avotsory dia avereny malaky amin'ny tany misy azy ihany ny ray aman-dreny izay nisamborinareo iny ary ianareo voaka any amin'ny faritra atsimo mandiniha tsara fa misy olombitsy izay mahazo tombotsoa be amin'io ka tandremo tongava any Toliara ianao mpitondra dia miresaha amin'ireo ray aman-dreny any an-toerana ireo. Io no nambarany ity sombambahoaka izay voafidy tany Mahajanga ity raha naneho ny heviny izy manoloana an'io raharaha bazy Toliara izay mafana dia mafana amin'izao ankehitriny izao io. Naneho ny heviny tao anatin'izany ihany koa i Patrick Raharimanana izay mahakasika an'izay raharaha bazy Toliara izay hatrany. Tetikasa toy itony dia ilana ny fahefana eny fotony demokrasia direkta ho izy hatrany. Toy ireo firenena federaly mandroso maro raha Suisse no resahana ohatra dia na fiantohana fandraofana tainalika aza dia anaovana fitsapan-kevi-bahoaka eny fotony. Ny tomponalika ve no mandroaka ny tainy sa efa tafiditra ao anatin'ny hetranalika izany ka ny komina no manadio an'izany mitaky fahadiovan'ny fifidianana anefa izany rehetra izany. Azo atao tsara ny maka ny hevitry ny mponina ialohava ady hevitra sy ny fanazavana avy amin'ny andaniny sy ny ankilany. Azo ampiasaina ny finday any an-tranon'ny olona no mifidy amin'izay zavatra rehetra ilana hevitra efa fanao izany amin'ireny fifaninanana kopikole ireny. Apetraka ny lalàna olona firy no mangataka fitsapan-kevi-bahoaka na inona no ilaina dia azo atao ny fitsapan-kevi-bahoaka ho izy hatrany manoloana an'io toe-draharaha bazy Toliara any an-toerana io. Midika izany fa raha izany tiano ampitaina izany no hodinina lalina sy ho azavaina dia tokony hisiny fifampiresahana madio sy mazavazava kokoa ary fifanatonana eo amin'ny vahoaka izay mponina any amin'ny toerana isiny bazy Toliara io sy ny fitondram-panjakana mba hialana amin'izay fanelezana tsaho sy ny lonolonya izay afitsoka an'ireo olona sasany izay toa misy ambadika politika etsiroa ka zary lasa ataon'ireo olombitsy fitaovana politika ireo vahoaka izay mitokona etsiroa ireo. Etsy ankilan'izay moa dia naneho ny heviny ihany i Andry Biahary
rehefa tsirehy tao anatin'ny fotoana lava moa izany andro biahary izany a satria mbola tany alohan'ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny no tena nahenontsika an'izany andro biahary izany a izay nanao ankamoaka tety tsy teroa ary tena nafanadiana fana moa ny fihetseham-pony tamin'izay fotoana izay a ary taitra sy nanaraka azy avokoa ny olona rehetra fony izy nanao an'izay ankamoaka isan-karazany izay rehefa nisafidy ny nangina izy tao anatin'ny fotoana vitsy izay a dia toa ny foha tamin'ny torimasony indray izy taoriany nandrenesany an'izao a fisamborana any kolonely Fanampera izay ray aman-dreny avy any amin'ny faritry ny Toliara iny a ary isan'ny ray aman-dreny izay tena ao am-pony andro biahary moa ity ray aman-dreny izay voasambotra noho ny raharaha bazy Toliara any an-toerana ity araky ny voalaza avy any an-toerana trano mantsy dia ity ray aman-dreny ity no isan'ny lohandohan'ny mpisorona izay mitarika an'ireo vahoaka izay mitokona any an-toerana any a manositra ny fijoroany sy ny fisokafan'io bazy Toliara io ka izay indrindra no antony nahatonga azy voasambotra taorian'izay a raharaha fidinana andalam-be teny fotony tamin'io a resaka bazy Toliara io zay tezitra mafy izy tamin'ireo solotenany ray aman-dreny vitsivitsy izay nitonona anarana ho solotena avy eo anivon'ny fikambanana izay a ary tsy mendrika izany ho isatrany raha toaka haneho ny hevitra nareo ianareo a manoloana ny fanohananareo ny orinasa bazy Toliara io ho izy a dia ataovy amin'ny anaranareo manokana fa azo atao amin'ny anaran'ny fikambanana fa tsy mety izany fa toa manafitohana ny hafa ianareo a izay mitonona ny anaran'ny fikambanana nefa dia ny hevitra nareo manokana ihany a no arosonareo a ao anatin'izay fanohananareo an'io orinasa bazy Toliara io no kian'ny mafy moa ireo ray aman-dreny ireo ary naseho ny fa tena tezitra izy a tao anatin'izany rehetra izany ary hitany hiarihary nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataony tao anaty tambazotra Facebook ny tao amin'ny pejiny tao fa tena malahelo mafy izy no sady tezitra manoloana any fisamborana any kolonely Fanampera izay ary dia miandry an'izay a ho vokatra hiseho eo na ihany koa izay ho ako ny fisamborana any kolonely Fanampera izay a iandro biahary amin'izao fotoana izao ary miombon-kevitra ihany koa izy a manoloana an'ireo rehetra izay miaradia amin'ny kolonely Fanampera izay a noho izay fanoherana ny orinasa bazy Toliara izay satria izy raha teo dia tafiditra ao anatin'ny antoko-panositra ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha iandro biahary hatrany ka izay sy zay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lahy sy tomboko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa